Dia mbola faly tafiaraka aminao any tokatrano indray izay eto amin'ny fahitalavitra Matevery Fijery Ajaina amin'izao takariva izao miarabanao tonga soa indray eto amin'ny fampalalam-baovao ary manasana ho ampitiavana anaraka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny tontolon'ny fampianarana avy hatrany dia mitohy hatrany ny tolona ataon'ireo mpianatry ny ENS etsy Ampefiloha efa andro faefatra nanaov'izy ireo ny tolona ny ora ny nambarany solotenan'izy ireo ary tsy tsahatra izany raha tsy mivaly ny fitakin'izy ireo. Ny mafy ny fifandonana tamin'ity androany ity ka nisy ny naratra teo ihany koa ny mpianatra izay voasambotra. Raikitra ny fifandonana teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny mpianatry ny ENS Ampefiloha ny maraina teo. Nisy ny fisambolana mpianatra tao anatiny izay savorovoro niseho ny maraina teo izay. Rehefa nikasa ny hidina an-dalambe ny mpianatra dia nifanehatra tamin'ny Moreg ary nanakana ireo mpianatra. Nisy ny fikasihan-tanana ka namaly tamin'ny torabato ireo mpianatra ary niafara tamin'ny fandefasan'ny mpitandro ny filaminana bomba mandatsa-dranomaso izany. Nisy tamin'ireo mpianatra moa no naratra. Lahatra eo aloha eo mitazona ny volleyball dia nampiasa herim-pamoretana ary zareo hoe memory lisany fa tsy mety ny atao lisany tsy mety lisany raha eto amin'ny arabe eto no manao fitokonana dia taria amin'ny sisiny taria mifamaly tamin'ny zalaly mitazona volleyball taria amin'ny ilany taria dia rehefa vaky ny atao dia mitsoka goly dia le meoraky teo akaiky teo tonga dia be loatra zao miaraka amin'le namely tamin'le baton tamin'le baton teo tanany efa nitsoka zany dia tonga dia nakony tiarina fotsiny miditra tampianarana sy fa nisy infirmerie tampianarana moa tena tsy mety tena tsy rary ny atao le moraiky io setiny école tsy azo midinganina mihitsy io nefa tafiditra tao izy Manameloka ny abibiana ataon'ny mpitandro ny filaminana amin'izy ireo ny mpianatry ny ENS angatahan'izy ireo araka izany ny amitsorana ireo mpianatra namany izay voasambotra ny mpitandro ny filaminana. Tetsekilany moa ireo mpitandro ny filaminana ihany koa dia nilaza fa isan'ny voa tamin'ny torabato nataon'ireo mpianatra. Ny ENS dia manameloka tanteraka amin'izany abibiana nasehon'ny mpitandro ny filaminana izany ary tsy mankasitraka ihany koa ny nisamborana n'ireo mpiara-mianatra satria fantatsika tsara fa matory ireo mpianatra ireo mitsotra dia efa feno ny kapoaka ary mahatsapa fa tena ankila bokateraka ny lafin'ny fampianarana izay mazava loatra fa ny mpianatra navita fifanana ny école normale supérieure no azo lazaina no tena matianina amin'izany sehatry ny fampianarana izany karariny everinay fa itsiny raha mitaky an'izany zony mikasika ny resaka recrutement ho an'ny seha-panabeazana zany ny mpianatry ENS. Marina fa mangataka ny androtana osikajy na kategoria 6 ireo mahazo ny licence ary kategoria 8 ho an'ireo mahazo ny master 2 ny mpianatry ny ENS Ampefiloha. Efa nisy ny fionana tamin'ny tompon'andraikitra ary efa nisy ihany koa ny volavolan-kevitra noraisina tamin'izany saingy hatreto dia mbola tsy nahitana vokany ny tolona ataon'ireto mpianatra ireto ary mbola tsy nahazo valy ny nahafa-po.